Hatrany no iarabanina atsika tokolasy topovavy rehefa tafahoana anatin'ity fandarina zany malaza ity. Nivoaka ny tamin'ny fahanginany ireo vondrony manam-pahaizana eto amin'ny firenena na groupe des experts nationaux nilaza ny zava-misy iainana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Nambarany ny fanambaran'izy ireo tamin'ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ka ny antsoin'izy ireo ny fitondram-panjakana ny ametraka amin'ny politika ampitsitsiana. Ao anatin'izany no hamerana ireo indemnité tokony hosotrahan'ireo olom-panjakana, ny famerana ireo chèque carburant ary ny fampitsarana ireo hetsika samihafa izay mety mandany ny volam-panjakana. Efa ela no nandrasana ireo azo lazaina fa sokajina vondrona izay mpanitsy ny dia na mpiresaka ny fiainan'ny firenena ka ahafahana mitondra fandaminana raha toa ka misy izay mety ho fahadisom-pitantanana na fahadisom-pitondrana na mandeha amin'ny lalana tsy izy na miboroika ataon'ny mpitondra fanjakana izany. Efa nisy teto nandritry ny taona maro ny sefafiana ny sehatra fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena ary saika ho isan-taona tsy maintsy mamoaka fanambarana ny sefafi ary ao anatin'ireny fanambarana izay mendrika memorandum ireny dia amoahan'izy ireo boky ny amin'ny fanitsinana ny dia ny fitondram-panjakana. Fa nisy ihany koa ohatra ndreo fikambanana tanora sasany miendrika izay fahafahana izay tahaka ny Liberté 32 sy ireo endrim-pikambanana na vondrona samihafa moralisateur na mpamme tolotsaina fandrindrana ny lalan'ny fitondram-panjakana. Akoatry ny FFKM, fa raha miresaka an'izay FFKM zay tsika dia efa niresaka ny vidim-piainana io ny FFKM. Ka nambaran'izy ireo ny amin'ny hoe tsy tokony ho variana amin'ny zavatra tsy mitondra vokatsoa ny fitondram-panjakana ka hanatsahatra an'ireny zavatra handaniam-bola mpanjakana samihafa ireny. Manoloana ny fitanga ny vidim-piainana. Tahaka izany ihany koa nambarany KMF Knoe. Ny ametrahana anjorom-bala aloha ny hetsika samihafa fisehosehoana fa tokony hifantoka ny fiainan'ny vahoaka satria be loatra ny fandaniam-bola mpanjakana. Zany hoe miteny daholo amin'izao fotoana izao ary mikapoka latabatra mamelively ny fitondram-panjakana mba hanitsy ny diany ireo vondrona samihafa izay matsapa fa miboroika mandeha any amin'ny lalana tsy tokony ho izy ny fitondram-panjakana. Ka raha fitondram-panjakana tsy hitsy amin'izany, raha fitondram-panjakana tsy handray an'izany tolo-kevitra samihafa izany dia efa fitondram-panjakana be marenina. Tatoato moa zany dia efa nandevina merci présidence ny Thérèse Solution ny mpanohana ka tsy dia tena tazana firy tamin'ny faneho-kevitra izany. Heverina fa toy ny olom-pirenena rehetra ihany ireny mpanohana ireny ka sahirana ny fiakaran'ny vidim-piainana ary tsy mahita rirany ihany koa amin'ny fivoahana ao anatin'izao krizy ara-tsosialy, ekonomika, politika diavin'ny firenena izao. Izany no mahatonga ny hetsika samihafa manaitra ny sehatra iraisam-pirenena, manaitra n'ireo andrim-panjakana eto amin'ny firenena, handray ny andraiky ny aingana tahaka ny hetsika Gasileo Taria-Ndrazafimamy Kristiana ary Rakiky. Nanatitra taratasy izy ireo akoatra ny teny nivon'ny ACC izay mivalian'ny ACC fa tsy manana fahefana hanontany ny ACC ity hetsika ity ary nambaran'izy ireo ny fepetra araka ny lalam-pandrenana ahafahana manala ny filohan'ny repoblika. Akoatran'izay efa nanantona ny ACDDED ry zareo, nanantona ny CFM ary nanantona ihany koa ireo sehatra iraisam-pirenena tahaka ny Union africaine, ny Union européenne sy ny teo anivon'ny firenena mikambana. Ary mbola toy izany izy ireo raha ny vaovao maro samihafa izany. Ny solomavam-bahoaka Madagasikara voafidy tany Tomasina dia anisan'ny tabataba ihany koa ankehitriny ny amin'ny tsy fanjariam-pitantanana indrindra ny fibodoana ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara ataona tompon'andraikitra lehibe iray akaiky ny fitondram-panjakana. Ary namakiany batsilana ny amin'ny fepetra-pitantanana mitondra amin'ny tsy fahombiazana ataony ty fitondram-panjakana ity. Dia mbola mangataka ihany koa ny ahafahan'izy ireo maneho hevitra hiroso amin'izay fanavotam-pirenena izay ny eo anivon'ny RMDM eo amin'ny kianjan'ny finoana Macro Beoric izay kasain'izy ireo atao amin'ny 10 volana Aogositra ho avy izao. Endriky ny faneho-kevitra mitory tsy fahafaliana avokoa zany sombony kely resantsika izany. Mba tsy ilazaina fa mbola misy any ambadiky ny adevitra rehetrarehetra any nefa maneho ny tsy fahafaliana ny amin'izay hoe
tsy fahazakany ny fitondrana ny fitantanana ny firenena ankehitriny izany. Ny fiangonana katolika aza moa dia anisany nanitsy mihitsiny fa tsy mahazaka fanaikanana ny fitondram-panjakana. Reny rehetra reny dia tokony ho zezika, hampiroborobo, hampitsiry ny valan'hevitra rehetrarehetra eo anivon'izany fitondram-panjakana izany, ka tokony handraisy an'izy ireo lesona hahafahany manitsy ny dina raha mbola azo ahitsy ao anatin'io fitondram-panjakana io. Ary raha mbola misy manam-pahaizana afaka miaino manam-pahaizana mitovy aminy ao anatin'io fitondram-panjakana io, de andray ny tolo-kevitra avy any amin'ireny groupe des experts nationaux reny, andray ny tolo-kevitra avy any anivon'ny sehatra maro samihafa ny amin'ny lalan-diso hitondrana ny firenena. Mifakaiza amin'ny hevitra navoaka ny sehatra resam-pirenena inefikasy inefficient moa izany fanankanana nambaran'ireo mpaneho-hevitra samihafa izany, fa mety ny fomba fanehoana azy ny tsy mitovy sy ireo mpaneho hevitra amin'ny alalan'ireo olona eto an-toerana sy ireo vahiny eo amin'ny sehatra resam-pirenena. Raha misy fanjakana tena tratrany dotandroko, raha misy fanjakana tratran'izay kapoka mandrivorivo samihafa ary saika eo isan'andro zany, de ty fitondram-panjakana zay nanomboka tamin'ny taona 2014 ty. Fa mafy loha tsy mety ahitsy ary mieritreritra azy ho manana serivoaka ny ataony any ny ataony izany fitondram-panjakana zany, any ka midofotra hatrany ary milomano anaty honahoana ankehitriny. De entin'izy ireo miara-mandady amin'ny vahoaka malagasy ka mitrosina tanteraka amin'ny tany. Fa izy ireo na mandady aza de mbola misy fiarovana eo amin'ny tratrany sy ny kibony, fa ho an'ny vahoaka malagasy tena efa koka tanteraka mandady eny amin'ny goudron ankehitriny mitady zay rapaka sy zay mampety azy. Mandra-pahoviana no atsapan'ny olom-pirenena fa fotoana fijoroana fandraisana andraikitra zao manoloana any-javatra resantsika izany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.